Lehilahy iray sahabo ho fito amin'ny 7 taona no hita faty teny amin'ny fokotany Aranta faritra fahatelo androany larobia 20 volana septambra 17 tokony tamin'ny 3 sasany maraina. Raha ny voalazan'ireo olona teny an-toerana dia lehilahy saika angalatra io lehilahy io ka tafajoboka tao anatin'io fahafatesana izao. Mitantara ny zava-misy ireo olona izay saika lasibatry ny alatra koa. Tokony tamfiry sambo jero na divina to daholo le olona izy tsy mahay milomano tapony avy am'izay jereva no hoe lasa izy tena zay mety tapafotsy tapony jerena rano rehetra izy tamin'ny maraina teo famazana tsy mbola hay mbola tsy hitanay mihitsy ny soran'izy io. Araka ny zavatra ny senandroany moa zany nandroany maraindraina tokotokony tamin'ny valatsaka teo ny ansana ka zany adjoint chef tany hoe misy faty taty amin'ny moron-dranony aty Aranta. Ny Aranta atao anatin'ny secteur 3 zany misy kinga zany hoe karazana lavaka zay misy azy ary rehefa natao zany fidedena teo amin'ny olona maro vitsivitsy zany nijoboka anatin'ny ohatrany hoe nangalatra na hoe hitan'olo niditra anatin'ny lakoron'io dia nantsony hoe mpangalatra dia izy mijoboka hoany ka hoe tsy nailomano dia taozy ny raha fa le ny tena marina zany mbola tsy haiko mazava tsara hoe nangalatra marina ve sa tsy nangalatra. Le izy aloha nijery ny fokony olona fa tsy olona avy aty amin'ny fokotany angamba satria tsisy mahafantatra anazy mihitsy le ty. Raha ny fanabovaovao ray teny an-toerana dia efa tafiditra tao anatin'ny rovan'akoho io lehilahy io ary efa tsara fatotra ny akoho iray ka niantso vonjeo ireo olona ireo ka tafaporitsaka ilay lehilahy ka izao izy ndeso no fahafatesana izao. Tonga teny an-toerana ny BMS sy ny mpitandro filaminana nijery ny zava-misy ary ny tonga ny nofo mangatsika nyilay olona maty. Hatreto aloha mbola tsy fantatra mazava tsara ny anarany sy avan'ilay olona maty.